Rahabatsika rehetrarehetra indray amin'izao takarivo izao araky ny fanambarana izay izay nentiko teo dia resaka kely momba ny audience izay aty à Londres izay hitsarana ny Romy nandritra ny herinandro lasa teo sy ty herinandro manaraka ity ary mbola hitohy mety mbola hitohy amin'ny herinandro ihany koa. Androany zany androany vao nenona teo amin'ny alabara i Romy fa nandritra izay fotoana izay zany dia hoentina eo izy isan'andro ary mifandimby ny témoin anankiray roa telo efatra zany no henona teo talohan'izay fotoana izay. Dia nenona ihany koa ny procureur tamin'ny fanazavany ny fanenjehana fa androany izany vao hoe i Romy amin'izay no nanontaniana sy namena fitenenana fa hatramin'izay zany dia mihaino fotsiny ao ambadiky ny trano fitaratra izay misy ny voapanga dia mihaino sy manaraka izay zavatra tenenina momba anazy. Dia ny avokany no nanao ny fametrahana fanontaniana voalohany androany après-midi iray manontolo izay zavatra izay dia mbola hitohy raha pitsy tontolo dia mety mbola hitohy koa raha afaka pitsy satria somary lavalava ihany ny sady somary lavalava no miadana be mihitsy ny fomba fametrahana le avoka fanontaniana. Dia ny androany aloha dia izao zavatra ndre markenay rehetrarehetra tao tena nahachoqué anay. Voalohany indrindra aloha izany rehefa eo amin'le ery amin'le ohatrany pupitre anaovana témoignage ery dia mianina ilaza ny marina ary tsy ilaza fa tsy ny marina. Zay zany ny teniny. Dia nanontaniana izy teo zany mombamomba ny fianarany sy ny asany sy ny fiainany mombamomba fiainany kely teo ny cursus fianarana inona ny asa efa nataony taiza izy niasa taiza izy nianatra dia ohatrany ahoana ny fahaizany ny fiteny hoe mahay teny vahiny izy dia hoe mahay teny vahiny izy dia hatraizany fahaizany an'izay fiteny izay dia mampimebe mihitsy dia izao. Lazainy fa mahay teny gasy sy teny frantsay izy langue natale hoe tena hainy ary lazainy fa sur une échelle de 1 à 10 5 à 6 ny fahaizany teny anglisy sy teny rosiana. Zany hoe dia milaza zany izy hoe tsy dia tena mahay miteny izy zany fa misy zavatra tsy azony tsara amin'ny native langage. Dia efa mpijery daholo izay rehetrarehetra tamin'izay hoe inona ny tiany hatongavana satria izy amin'io karatsana takataka ohatr'izao fiteny eo amin'ny alabara eo dia en même temps milaza izy tsy dia tena mahay teny anglisy. Izy amin'io ao anatin'ilay fanazavany milaza hoe nianatra 2 taona taty nanao MBA tsy hoe nanao hoe vita baka nanao MBA taty Angleterre. Dia avy eo misy izy mot sasany tsy azoko tsara misy mot sasany mety tsy tena haiko dia mandritra n'le audition dia intelo ngambany izy ataontsika hoe mety hoe des milliers de mots resahana dia intelo izy modigisa hoe tsy hainy manonona n'le teny dia mefotsiny moa zay zany tsy fantatra hoe inona zany le ligne de défense fa hatreto aloha zany dia zay ny zavatra nitranga androany. Dia avy eo dia milaza koa izy hoe mody mandokandoka be an'le
le Gemfield izy hoe orinasa tena tsara, tena manana potentiel, tena mety be mihitsy raha io orinasa io miinvestira ny Madagasikara dia izay koa mijery ery dia meko le ao amin'ny NCA maheno anazy miresaka dia hoe maika be mihitsy ny hoe tena faly zareo ary tena hoe mitady investisseur hony ny fitondrana malagasy zany andeha ho any Madagasikara ary dia tena faly zareo hoe Gemfield investir any. Dia avy eo raha ohatra zany logika zany dia manomboka 2008 io société io no implanté tany Madagasikara. 2008 jusqu'en 2019 izy tsy nahazo permis d'exploitation. Tsy hoe kory hoe vao tonga avany izy tamin'ny 2019 na 2018 dia 2021 zay vao nahita lalana hoe zany. Fa efa 2008 io société io no tany Madagasikara. Ary tamin'ny 2019 izy nanomboka ny fampiresaka tamin'ny ministry ny mines tamin'izany dia avy eo tsy nahazo fihaonana tamin'ny Andry Rajoelina sady tsy nahazo an'ilay permis d'exploitation dia nitady lalana hafa indray dia nanantona ny cabinet-ny présidence izay nisy an'i Romy dia nampifandraisiny olona tamin'ny Romy. Dikan'izay zany nanomboka 2021 ka hatramin'ny 2023 zareo nangataka fihaonana amin'ny filohan'ny République. Azonareo hoe mangataka rendez-vous, mangataka audience hihaona amin'ny filohan'ny République mandritra ny 2 taona. Dia hoe maika be mihitsy hony ny filohan'ny République sady enthousiaste be mihitsy hony Andry Rajoelina handray an'ireo investisseur ireo. Zay zany ny zavatra niteneniny tao. Dia niteny koa izy hoe raha ny filazana zany dia ohatrany hoe ho an'ny tombotsoa ny firenena malagasy ny démarche rehetra nataony. Dia nametrahany avocat ny fanontaniana izy hoe ianao ve nangataka vola ho anao tamin'io société Gemfield io. Dia nandà izy hoe tsy nangataka vola tamin'izareo mihitsy ho ana. Asa raha mazava amintsika izay zavatra izay. Laza zany izy fa hoe tsy nangataka vola ho azo ny izy. Faharoa lazainy fa hoe maika be mihitsy ny firenena malagasy sy ny fitondrana malagasy apiditra investisseur vaovao ao Madagasikara dia nanomboka 2021 ka hatramin'ny 2023 zany io olo io tsy mbola niraisin'ny Andry Rajoelina nefa ny olo io efa 10 taona mahery ny tao a Madagasikara nitady izay fomba azahoana ny permis d'exploitation. Azonareo ve zany fahamaizana zany ohatrany ahoana zareo rehefa maika. Dia nilaza koa Romy fa nitantany sainy teo daholo zany raha ohatra ka hoe nihaino anazy teo aloha dia le jury ngamba dia hoe tena olona tia tanindrazana raha matoa tena miasa ho an'ny tanindrazana manao an'izao tena olona manam-pahaizana be. Izy aloha dia manam-pahaizana. Izy aloha dia manana association manao zavatra any amin'ny faritra atsimo any. Izy aloha dia tena niasa tamina orinasa izay nanao mine sy pétrole foana hatramin'izay. Fa ny zava-misy dia alohany izy natao fihainoana androany io dia nandritry ny herinandro ngarangidina izahay naverimberina teo amin'ny sofinay nentin'ny témoin nalefa ny procureur nalefa ny NCA teo aminay ny horonan-peo mirakitra ny fifampiresahany Romy sy Gemfield, Romy sy Charles izay agent infiltré any NCA na National Crime Agency mitovy amin'ny Bianco any Madagasikara ny
Oronam-peo misy ny feoan'ny Romy sy Tabuto miresaka amin'ireo olona ireo. Dia ao anatin'io oronam-peo io dia milaza Romy zay mila pehena. Androany izy milaza hoe za tsy nangataka paiement mihitsy no anahy. Dia eo izy hoe fieritreretana an'ireo juré ireo ve hoe olona paiso sa hoe afaka langalangana ohatrany. Nefa izy amin'io ny zavatra nyteneny voalohany vao nitsangana teo amin'ilay alabara eo dia hoe mianina ilaza ny marina ary ny marina irery ihany. Ary tsy ilaza fa tsy ny marina. Tsy haiko hoe inona ngandika zany. Dia avy eo nilaza koa izy fa au courant tanteraka amin'ny fifampiresahany rehetrarehetra amin'ny James Field Andry Rajoelina. Zay kosa aloha dia nitenena andrano hoe au courant Rajoelina resaky ny avy miresaka amin'ny James Field izy dia manao tatitra. Eny ary. Mbola mitoeram-pitsy ny fiainona fa dia hitantsika eo fa androany aloha zany ny avokany no nanadihady anazy ary tena hita mihitsy hoe mandany lera ilay avoka mandritry ny après-midi ray manontolo momba ny background ny Romy no netalena tao. Zay fotsiny ilay fantany mipetraka tao hoe nangataka vola tamin'ny James Field ve ianao. Mahafantatra ve Andry Rajoelina hoe mifampiresaka amin'ny orinasa io ianao. Eno izy. Mahafantatra izy miresaka amin'ireo orinasa ireo. Mahafantatra izy hoe mandeha mihaona amin'izareo. Satria manko miezaka manala be ny Andry Rajoelina iretsy. Dia niteny koa izy hoe niteny koa izy zany raha filazany dia ohatran'ireny hoe raha ohatra hono ka manao investissement ao Madagasikara zany ny orinasa anankiray dia mila aloha io orinasa io mandritra fotoana lavalava manao investissement social eo ao Madagasikara satria izay hono tena ilaina. Dia tsy haiko zany no tiana tongavana hoe investissement social ve zany le volana aloha. Zay mihitsy. Dia modigisa mihitsy izy tamin'ilay hitanareo zany tsy cohérent zavatra teneny. D'une part izy milaza hoe tsy dia tena mahay teny anglisy nefa izy mikatsakatsakatsakatsaka amin'ny teny anglisy ohatran'ny miteny gasy. Mazava tsara aloha ny teny anglisy na za raha angamba raha za miteny anglisy ohatrana tsy mazava za raha afaka miteny hoe 5 à 6 ny anglais fa raha i Romy dia mety hoe